Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Isy matoa an-datsoratra isan'andro eto amin'ny Kolo TV manomboka androany. Matoa an-datsoratra izay any ho ny gazety na hainy vaky jery ny fijeriny raharaham-pirenena sy ny maro hafa. Nisy ho ny fandikana ny lalam-pandrenona tamin'ny fomba maro ny fotoam-pivoriana voalohany tamin'ity taona ity, hoy ny solombavam-bahoaka ny Vangaindrano. Findramam-bola miisa 10 ihany koa no nankatoaviny izay tsy hita mazava ny tomba nataony ny governemanta. Tsy azo eritreretiny intsony ny siny fanavaozana ny lalàna amin'ny feno fividianana. Raha tsy voakitika nandritra ny fotoam-pivorian'ny anteny miram-pirenena teo raha tiana ny anaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Hoy ny firaisamoam-pirenena safidy tamin'ity androany ity. Antenaina kilan'ny nivoahan'ny didim-panjakana miantso mpifidy alohan'ny 12 Jolay ho avy izao. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny 10 taona ny fandaharana kolotsara eto amin'ny Kolo TV. Fandaharana izay nanomezana sehatra ireo mpikirakira ny kanto sy ny taozavatra malagasy. Nihetsika mariana ny 10 taona izay atra 5 andro eny amin'ny Alliance Française Andavamamba. Olona miisa 7 no maty nandritra nihetsika miady amin'ny fampiororona nataon'ny tafika Israeliana ho Malariva. Araka ny tatitra avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana Palestinianina. Efa matetika manao nihetsika toy izao ny tafika Israeliana raha ny fanazavana trany. Ny Antsiprianjay. Izay lohateny ankasitrahana hatrany ny safidinao tsy misaraka amin'ny fahita lavitra kolo amin'izao oro izao tonga soa. Atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Anokafantsika ny fampalalam-baovao manomboka androany isy matoa an-datsoratra eto amin'ny Kolo TV. Isan'andro amin'ny fiandohan'ny vaovao toy izao matoa an-datsoratra no isantarana ny vaovaontsika. Mialoha ireo vaovao sy tranga tanterina isan'andro fa inona moa zany matoa an-datsoratra zany Kaeton Andriatsilavo no mitatitra ny Antsiprianjay. Misy voambolana roa matetika hainontsika raha miresaka ny mpanao gazety, matoa an-datsoratra sy matoa am-baovao. Samy hafa ireo. Matoa am-baovao dia vaovao heverin'ny gazety na hainao manjery ho lehibe indrindra, na goavana indrindra, na mafonja indrindra, tia nisy tonana ny sain'ny mpanjifa. Raha gazety an-tsoratra izy dia ilay lohateny lehibe eo amin'ny pejy voalohany, io no matoa am-baovao, la une na hoy ny fiteny frantsay. Aty amin'ny televiziona dia izay vaovao voalohany anokafana ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao. Ny matoa an-datsoratra kosa na editorial amin'ny fiteny frantsay dia lahatsoratra ny hoan'ny gazety ny fijery ny ankapobeny, ny raharaham-pirenena, na raharaha mikasika sehatra na tranga mpiarahamonina. Ny matoa an-datsoratra no mamintina ny fijery, na foto-kevitra, na fanairana ny mpanjifa. Na io lahatsoratra miresaka ny momba ireo vaovao amin'iny andro iny, na ihany koa lahatsoratra mikasika ny tranga na be resaka, na koa lahatsoratra maminaviana ny tranga ho avy. Ny gazety an-tsoratra no tena ahitana ny matoa an-datsoratra. Pejy 2 na 7 no ahitana azy. Talaky maso. Aty amin'ny televiziona dia tsy mahazatra loatra, kanefa azo atao tsara ary dia ataontsika eto amin'ny Kolo TV manomboka androany. Ho fantatsika ao anatin'ny matoa an-datsoratra ary ny hevitry ny mpanao gazety sy ny lalan-tsaina ary ny lalan-kevitra ijoroany eto amin'ny Kolo TV mikasika ny raharaham-pirenena, ny politika, ny toe-karena, ny fiarovana ny tontolo iainana, na koa fanatanjahantena sy ny maro hafa. Arakaraka ny vaovao, arakaraka ny malaza sy ny maresaka, ka mila fanazavana lalina sy fisarian-tsaina. Fijerin'ny mpanao gazety ny matoa an-datsoratra miainga amin'ny vaovao sy ny zava-misy. Anjaranao ny mandray, mandinika ary indrindra mandray fanapahan-kevitra. Manomboka rapitso araka izany no ahitantsika izay matoa an-datsoratra izay ato anatin'ny fampahalalam-baovao isan'andro.
fa nisehoan'ny fanitsakitsahana lalam-pandrenina tamin'ny fomba maro ary amin'ny endriny samihafa ihany koa ny fotoam-pivoriana voalohany tamin'ity taona ity hoy ny solombavambahoaka ny Vangaindrano tsy vita ny fanitsakitsahana ihany fankatoavana findramam-bola miisa 10 nankatoavana nandritra ny fotoam-pivoriana izay tsy hita mazava hatreto ny tomba nataon'ny governemanta mahakasika izay ary mampibabitrosa ny taranaka faramandimby raha ny fanio-kevitra ity solombavambahoaka ity hatrany Henri Florian. Faritany lalam-panorenana amin'ny teboka telo lehibe ny asa ho tanterahan'ireo solombavambahoaka mandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany izay nifarana ny Joma lasa teo. Ao ny fandinihana ny lalàna maro samihafa, ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta ary ny fanombanana ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny. Miisa 20 araka izany ireo lalàna lany nandritra iny fotoam-pivoriana iny ka ny 20 amin'ireo finambam-bola avokoa. Ny 4 fandaniana lalàna na fehezan-dalàna ary miisa 9 kosa ny fankatoavan'ireo fifanarahana iraisam-pirenena. Vola toko tsy foroana no nankatoavan'ireo solombavambahoaka fa indraminy Madagasikara indray ary hatramin'ireo zanaka amanjafy aza no mbola handoy ireo vola ireo saingy tsy hita mazava ny tena ampiasana ny vola hoy ny solombavambahoaka ny Vangaindrano. Porofo fa tsy matianina amin'ny fitantanana ny firenena zava-misy tao anatin'ny 4 taona izay raha ny fanazavana. Raha iverenako kely ny lalàna 10 findramam-bola izay nankatoavana zany izy ireo nandritra ny fotoam-pivoriana ity dia mitotaly eo amin'ny 5200 milliards ariary 5,9 lavitrisy ariary mahery kely eo zany zany hoe raha ohatra ka anao fifampitahana isika dia raha zaraina 10 alina sy 10 hetsy zay moa karama farany ambany indrindra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia any amin'ny karaman'olona raiky amby 20 tapitrisa zany volany indramina nankatoavana izany ary ny fotoana merenana azy ireny moa zany dia anatiny 12 taona ny fohy indrindra ary 15 taona ny alava indrindra zany hoe raha mandefa eritreritra lavidavitra tsika dia efa miomana sady zany ka zanaka manjavy fa miampy indray ny trosababena ary firenetsika moa zany tafiditra ao anatin'izany fa tadidiko nisy fampanantenana tamin'ny fotoanandrony hoe tsy ankido ary tsy hitady fampindramam-bola ivelany tsony indrindra amin'ireny mpampindram-bola mahazatra ireny. Izay moa zava-misy mahantra ny firenena akory atao fa izay aloha ny vokatry ny fitantanana tao anatin'ny 4 taona zao. Ankoatra io findramam-bola lehibe eo tokony hisy nandritra ity fotoam-pivoriana ity ny fanaovana tombana ny politika mpanjakana sy ny fametraham-panontaniana eo amin'ny gouvernemanta manoloana ny fiainam-pirenena. Nofoanana ankitsirano izany ary noporofon'ny mpitondra fanjakana fa manitsakitsaka ny lalam-panorenana indray izy ireo. Tsy nisy nefa ny fifanatrehan io tamin'ny taona lasa satria nisy ny nandrinana angamba ny tsy fifanarahana tamin'ny fitsipaham-pitokisana nentin'ny solombavambahoaka tamin'ireny fotoana ireny tadiditsika volana Desambra 2020 dia mbola tsy nisy indray zany zao ny fifanatrehan'ny androm-panjakana rotota dia tena miditra melalina ihany zany isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ny tsy fanajana ny voafaritra ny lalam-panorenana mikasika an'izay ary mbola mitohy ihany satria tsy nisy ihany koa ny ady-hevitra taoriana ny tatitra izay nataon'ny gouvernemanta tatitra moa ireny izy ireny ary tokony fotoana nararaotina satria nampidirina tao anaty lahadinika ihany koa ary efa niomanana ihany koa ny hitondrana fanamarinana sy fanontaniana maro isan-karazany mba hifanomezan-tanana amin'ny samy androm-panjakana mba ahafahan'ny gouvernemanta manaratsara sy manitsy izay zavatra tokony ho itsiana sy hatsaraina amin'ny tetikasany fitondram-panjakana ankehitriny. Raha ny fanazavana hatrany manomboka hatrany amin'ny filohan'ny repoblika hatramin'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta no manitsakitsaka ny voalazan'ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao ka tokony ahay hakalesona sy ahay hamakafaka ny mpitondra omeny fahefana indray ny vahoaka malagasy indrindra fa amin'ity taona ity izay natanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Fa tsy azo eritreretina intsony ny siny fanavaozana lalàna amin'ny feny fividianana raha tsy voakitika nandritra ny fotoam-pivorian'ny anteny meram-pirenena
raha tiana ny anaraka ny fenitra iraisam-pirenena hoy ny firaisamonim-pirenena safidy tamin'ity androany ity ny ampiarana lalàna araka ny tokony ho izy ny lalàna misy eto amintsika ny tokony himasona amin'izao fotoana izao antenena ihany koa raha ny fanazavana ny voan'ny didim-panjakana miantso ny mpifidy mialoha ny 12 jolay ho avy izao. Henri Florian. Hita fa mbola sarotra ary mbola lavitra amin'ny hoe tomombana sy manderaka ny tokony ho izy raha ny fanomanana ny fifidianana amin'izao fotoana izao ho ny firaisamonim-pirenena safidy androany. Raha ny fanavaozana ny lesy-pifidianana fotsiny ohatra mazava fa tsy tratra ny tanjona izay napetraka teny am-piandohana mbola marefo raha teo ny paikady rehetra hanatanterana n'ilay fanavaozana ny lesy-pifidianana. Raha mahakasika ny lalam-pifidianana indray kosa tsy azo everina intsony ny isian'ny fanavaozana raha hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena isika na teo aza ny antsoantsony amin'ny tokony isian'ny fanavaozana izany lalam-pifidianana izany raha ny fanazavana. Efa tara loatra ny fiketsihana ny lalam-pifidianana raha toka tsy tontosa nadritra ny fotoam-pivoriana ny antenimera farany teo. Ny fivoriana farany moa zany isy an'ilay nikarakarain'ny senito amin'ny Novotel dia tamin'izay teo anatin'ireo solitenany ao amin'ny gouvernement no lazana fa hivoaka alohan'ny 12 juillet zany ilay hoe fanainganam-pifidy dia manantena izay zany tsika satria mena sehatra andraisana fitenena tao amin'ny gouvernement dia tsy nandà da tena itsika zany fa ho tanteraka izay ny raha tsika nahita hoe tsy nasiana resaka ilay izy tany amin'ny assemblée nationale angamba zany nitreketina hoe nohon'izay anton'izay hoe efa tsisy olana intsony tao amin'ny Novotel koa moa zany resahan'ny zareo hoe nisy moa zany tao ny mpamatsy vola ny fahavononana ny fiaramiasa tamin'ny gouvernement malagasy na dia somary tsy tena zava loatra raha ny tena marina ilay resaka le hoe ohatrina ny vola tadiavina dia ohatrina ilay efa misy fa ny raha nahita tao kosa aloha dia hoe efa vonona zany na ny mpamatsy vola na ny amin'ny gouvernement malagasy dia ho anay firaisamonim-pirenena zany miandry an'izay tsika zany hoe raha ny fomba fijery azy zao zany dia tsy zavatra tokony hanakana intsony ny fikarakarana ny fifidianana. Na eo aza izany rehetra izany mampisy fanantenana ihany hatreto ny teo anivony safidy ny tsy maintsy hiatrehana ny fifidianana amin'ity taona ity taoriny ny fakan-kevitra farany teo izay nila zany ny senisy ny gouvernement fa mialoha ny daty ny 12 jolay ho avy izao no hivoahan'ny didim-panjakana miantso ny mpifidy teo ihany koa ny fahavonona ny mpiara-mombonantoka amin'ny alalan'ny basket fond. Raha ohatra ka mbola atao raha atao amin'ilay volana novambra zany ilay fifidianantsika dia efa tsy afaka mikitika lalàna intsontsika zao raha ny fenitra amin'ny iraisam-pirenena zany ny jerena dia tsy afaka kitihana intsony amin'izay ny lalàna fa tsy maintsy mampiasa ny lalàna efa eo itsika mety ny pitsopitsony angamba sisany no afaka atsarainy zareo amin'ilay resaka ohatra hoe fampiasana fitaovana ara-pifidianana sy ny karazany fa lalàna zany tsy afaka kitihany zareo intsony raha fenitra iraisam-pirenena ny jerena na dia ataontsika hoe mbola isy fivoriana inona misy telo hoe extraordinaire ataon'ny assemblée nationale ary raha ny fenitra ny resahana zany dia tsy afaka kitihana intsony. Tokony amafisina araka izany ny fampanajana ireo lalàna velona makasika ny fifidianana mba azahoana fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra. Tontolon'ny fampianarana mpiadina miisa roa tao amin'ny CEG Antanimbarinandriana no very taratasy fiantsona vokatry ny arposy teny an-dalana afaka niatrika ny fanadinana ihany izy ireo taorian'ny fanamarinana nataony tompon'andraikitra. Zotra pilaminana ny fanomboana ny fanadinam-panjakana tamin'ny ankabeny maherin'ny 3 hetsy ny mpiadina ny soratra anarana ho an'ity fanadinam-panjakana faharoa ity manerina ny Madagasikara izay nanomboka androany Hilary Nasoniainy. Mpiadina miisa roa teto amin'ny CEG Antanimbarinandriana no very taratasy fiantsona vokatry ny arposy teny an-dalana. Novahany teo anivon'ny centre ihany ny olana ka afaka niatrika ny fanadinana izy ireo taoriany ny fanamarinana. Afaka nanomboka aram-potoana ihany koa ny fanadinana teto amin'ny CEG Antanimbarinandriana. Maherin'ny 10 ireo tsy tonga niatrika ny taranja malagasy nanomboana ny fanadinana. Raha ny teto amin'ny CEG Antanimbarinandriana tamin'ity andro voalohany nanaovana ny PPC 324 ity dia afaka nanomboka aram-potoana tsara ny fanadinana tamin'ny maraina izay niatrehan'ireo mpiadina ny taranja malagasy. 770 ny mpiadina voasoratra anarana, 12 ny ankizy tsy tonga niatrika an'izany. Ny olana nitranga, olana madinika izay nahazo ny mpiadina nisy zaza anankiroa
nisy nangarona ny paosiny a dia very ny convocation sy ny carte d'identité. Rehefa nanantona dia nampiana ireo zaza ireo a natao ny fanamarinana rehetrarehetra, nampiana izy mba ahafahany miatrika ny fanadinana ampilamena sy ampitoniana dia afaka niatrika izany ara-potoana izy. Kasika ny laza adina nipetraka tany amin'ny commissariat de police ny sujet dia tany no nalaina ankeo maraina natao ny déballage teo anatrehany mpitandro ny filamenana sy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny na avy any amin'ny maina na avy any amin'ny draine avy any amin'ny tompon'andraikitry ny examen tsy nisy ny olana. Atao amin'ny fitsipika misy ny hevitra radrafitra sy ny fitodiky ny tengy no nanalo sarotra ho ireo mpiadina. Saika nitovy tamin'izay avokoa ny olana ho an'ny ankamaroan'ireo mpiadina. Atonotony hevitra radrafitra sy fitodika eo amin'ilay fanomezana hevitra radrafitra anazy mihitsy ny sarotra. Ie, efa nanao fa tsy ampy le révision. Sarotsarotra kely any le malagasy. Fitsipika zao sarotsarotra kely any. Hevitra radrafitra dia le fitodika. Izay ny tena sarotra. Efa nisy natao ihany. Tsy tadidy le izy indraindraika. Ny atrehan'Andrariva zao mila mianatsalesina fotsiny. Mahery ny telo hetsy ny mpiadina ny soratra anarana ho an'ity fanadinam-panjakana faharoa ity manerana ny nosy. Mahery ny 5,00 alina kosa ny mpiadina ny soratra anarana ho an'ny teto amin'ny Tanaville ka 5,770 alina amin'ireo no tonga niatrika ny fanombohana androany maraina izay manome ta 7,770 isanjato. Misa 7,770 kosa ireo voamarina fa tsy tonga ho an'ny teto amin'ny Sisiko Tanaville ihany izay manome ta 3,3 isanjato araka ny tatry ny teo anivo ny Sisiko Tanaville. Taranjaro Malagasy SVT no totosa androany. Fa ny enenina isanjato ny atandro mpiadina nanala ny fanadinam-panjakana tao amin'ny faritra Vakinakaratra tamin'ity taona 2024 ity. Isan'ny tombo ireo mpiadina manana fahasembanana hoarina tamin'ny taondasa. Lamina amin'ny ankabeny ny andro voalohany fanadinam-panjakana tao amin'ny faritra Vakinakaratra. Andry Nirina ary Andriamiarsoa, Kolo Antsirabe. Mpiadina miisa 7,500 alina tamin'ireo mpiadina 9,3 ny soratra anarana no tonga nanantanteraka ny fanadinam-panjakana BEPC ho an'ny teto fari-piadidi-pampianarana eto Vakinakaratra androany alatsinainy 7 volana Jolay 2024. Izay no tsinjaraina tamin'ireo fobe-mpanadinana miisa 5,20 maneran'ireo distrika 7 mandrafitra ity faritra ity. 10 taona ny zandriny indrindra tamin'ireo mpiadina ary 17 taona ny zokiny indrindra. Tsikaritra ho ny talepatritra ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena aty an-toerana fa ny aina 900 ny tahan'ireo mpanala fanadinana BEPC ho an'ny teto amin'ny faritra Vakinakaratra tamin'ity taona 2024 ity ary azo lazaina ny tombo kosa indray ny tapavitrihan'ireo mpiadina manana fahasembanana raha oharina tamin'ny taondasa. Azo lazaina hoe ny tombo kely zany izy raha oharina tamin'ny taondasa. Lasa 9 nisan'ireo mpiadina jamba, anaky 5 ny Mona Marenina ary 9 nisan'ireo tsy manana fahatomombanana ara-batana na hoe handicap fizika osisitsika raha oharina tamin'ny taondasa. Fa raha ny mpiadina indray no jerevantsika hoe ny mpiadina amin'ny ankapobeny dia ny aina 9 isanjato mahery kely eo raha oharina tamin'ny taondasa. Satria tamin'ny taondasa dia mbola nisy an'ilay impact an'ilay Covid dia maromaro ireo redouble, maromaro ihany koa ireo izay vao nanao azy fa zao izy zany azo lazaina hoe efa normal zany izay statistika izay efa miverina. Na izany zany tsy manaka nefa mbola betsaka ireo tany mpianatra mialan-daharana satria raha oharina amin'ny CPE dia tena hita fa tena vitsy dia vitsy sisa ny tonga aty amin'ny BEPC. No mafisina avokoa ny fiambenan'ireo fobe-mpanadinana rehetra eto Vakinakaratra mandritra ny fanatanterahana izany ho iatrany ny talepatritra ny fanabeazam-pirenena aty an-toerana. Antony no fisinresaka mandeha eny amin'ny tambajotra serasera fa misy olona mitady anakorotana mahakasika ny foitina sujet ka andraisana fipetrapetrany. Tonga soma tsara avokoa ny sujet ary mbola sele tsara daholo, mariako tsara mihitsy hoe mbola sele tsara, mihidy tsara daholo, tsy misy atahorana zany loatra eto. Mizotra tsaka sy andavany fa amin'ity dia masika izahay aloha na mafisina tanteraka satria misy tokoa ireo olona tsy mataotody
mitady anakorotana ny hitatsika ny anaty tambazotra ny eto marianay aloha fa mbola tsy misy zany hoe fitina sujet zany fa misy de masa miteny any anaty tambazotra tserasera sy ny anany amina compte fako izy reny tsy fantatra hoe inona mba fandraisana anjara fanjakana amin'ireny compte fako reny de reny zavatra reny zany tokony andraisana bebetra fa raha amin'ny fiambenana indray efa mipetraka somatsara ary ny anay aloha zay tratranay le manatokantona centre sisa de miteny hoe aty misy an'izao de ho samborinay fa tsy asianay sentiment mihitsy reny olona reny. Ny taranja malagasy no natrehan'ireo mpiadina ho an'ny tapakandro maraina ary ny taranja SVT kosa ny tapakandro hariva. Le izy aloha mora satria efa natao tany am-pianarana aby le izy zany de mora. Malagasy aloha mora samy gasy zay avy de tsy hay malagasy. Somary mora ihany nefa tsy azo lazaina hoe mora be moa zany. Ohatrany efa natao daholo. Araka izany dia azo lazaina fa nilamina amin'ny ankapobeny fanombohan'ny fanadinam-panjakana BEPC ho anteto amin'ny farim-piadidim-pampianarana eto Vakinankaratra ary hanomboka tsy ho ela ihany koa ny fitsarana izany. Ao anatin'izay fanadinam-panjakana izay hatrany fa hiazakazaka vetivety hanombohensika nahatratra 7.7 ny tapavitry amin'ny mpiadina tonga niatrika ny fanadinam-panjakana ho an'ny fobe-patry ny fanabeazam-pirenena atao Boeny tamin'ity andro voalohany ity. Zotra pilaminana ny fanadinana kabeny izay natomboka raha ofisialy atao amin'ny fobe-panadinana lycée Ambourvita amin'ity androany ity. Anja Robert Kolo Mahajanga. Nizotra tamin'ny mpilaminana natanteraka ny fanadinana BEPC teto Mahajanga ho an'ny fobe-patry ny fanabeazam-pirenena amin'ny ankapobeny nahatratra 7.7 isanjato ny tapa-avitriny ireo ankizy tonga niatrika ny fanadinana BEPC tamin'ny ity taom-pianarana 2022 ity. Miisa 11 468 ny candidat manerana ny Draine Boeny izay mitsinjara amin'ny centre 5 sy ny efitrano salle zany 343 ny zandriny indrindra 1.7 taona avy ao amin'ny collège privé Nicoletta ny zokony indrindra 7.7 taona candidat libre izy io. Ny tanjona ihany koa amin'ity fanadinana ity 0 erreur le izy ny fampitoviana ny candidat rehetrarehetra tsy misy ny favoritisme ary zany natonga zay sarotiny de sarotiny amin'ny fidirana mialohan'ny épreuve isakademy journée dia misy fizavana reo candidat rehetrarehetra zay hiditra amina salle de classe milamina araka ny tokony ho izy tsy misy ny tsy fampiny sujet tonga daholo ny membre des jury rehetrarehetra mino marimarina zany mandeha amin'ny tokony ho izy ny fanadina rehetrarehetra any amin'ny sisiko raha vavy zany. Nahatratra 7 sy 700 ny isan'ny mpianatra tsy tonga niatrika ny BEPC ho an'ireo distrika mandrafitra ny faritra Boeny. Ho an'ny sisiko ny Mahajanga voalohany kosa dia manatantara amin'izy ireo ny fandraisany lycée manara-penitra ny fanadinana. Manana candidat tsika 4231 ary manana centre anankisivy. Ny zavatra nampiavaka zany tamin'ity taona ty BEPC ho an'ny sisiko Mahajanga voalohany manokana dia ny fandraisan'ny lycée manara-penitra ny fanadinana zany tantara voalohany ho an'ny lycée manara-penitra izy ity sady centre d'examen izy no lycée Dakay ihany koa zany hoe zay afaka ato zany de fa afaka mianatra ato. Miisa 700 ireo membre de jury hiaraka anatanteraka ny session 2022 amin'ny fitsarana ny fanadinana BEPC izay misandraka amin'ireo fobe-panadinana sivy ho an'ny sisiko ny Mahajanga voalohany. Fa miisa 7.7 sy 900 alina ireo nandray anjara tamin'ny fanadinam-panjakana izay miparitaka amin'ny fobe-panadinana. Miisa 1.20 ho an'ny farim-piadidim-pampianarana Matsiatra Ambony androany maraina tamin'ny tao amin'ny lycée Rairiavelo Ramamonjy. Nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy sy ny andro voalohany izay nilamina amin'ny ankapobeny ary hita nanotrina ireo zanany avokoa ireo ray aman-dreny tany an-toerana tamin'ity androany ity. Aingo Rakotonirina Kolo Fianaratsoa. Azo lazaina fa nizotra araka ny tokony ho izy ny fanombohan'ny fanadinana BEPC raha teto amin'ny faritra Matsiatra Ambony no resahana
7,7 sy ray alina ireo mpiadina ny soratra anarana tato anatiny fari-piadidim-pampianarana Mahatsiatra ambony. Roa tamin'ireo kosa no manana fahasembanana na dia somary mamirifiry ary ny hatsiaka ny atrehan'ireto mpianatra reto izay fanadinana izay dia hita fa navitripitrika avokoa izy ireo tamin'ity andro maraina ity namonjy ny toeram-panadinana afan'izy ireo manatotosa izany. Saika voaja avokoa ireo toromarika napetraky ny ministera raha tamin'ity fanomboana ity no nijerena. Amin'ny lycée Verda Mamonjy moa no nanaovana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny BPC tety amin'ny faritra ny Haute Masiatra. Marina fa ty amin'ny faritra Haute Masiatra dia misy centre d'examen izay misy 2,20. Ny écrit izay ny mpiadina tia dia misy 7,50 sy 700 sy 9,00 sy ray alina izay miparitaka anatin'ny sisiko 7 moa izy io. Aorianan'izao moa dia irosany amin'ny correction izay centre de correction misy centre de correction instruction zay io any centre tsirairay ary narahana sakasy andavany izay mikasika an'izay instruction zay ary mbola nampina ary amin'ny resaka fagnaramaso indrindrina amin'ny resaka fizavana sy tena ho fizarena akaika amin'ny voyage ho ny mpiadina izay mba hitandromana ny filaminana sy ny hoe ialana amin'izay resaka tentative de fraude izay. Teto amin'ny lycée Rairivelona Mamonjy moa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity fanadinana BBC ity raha teto fianaran-tsoa. Lycée Rairivelona Mamonjy moa zany dia misy mpiadina eo amin'ny 1427 izay mitsinjara amina option roa zany le izy misy ny option A izay eo amin'ny 1251 zany ary ny option B moa zany dia 166 zany neto misy manao allemand eo amin'ny 35 na 10 zany misy manao allemand zany dia ny akoatran'izay moa zany manao anglais zany. Misy infirmier eto amina eto raha sanatrika hoe misy moa ny zaza ataontsika hoe tsy salama zany dia efa misy rasazy mindraikitra indray koa zany ka tsy tokony ahiahy ndray aman-dreny ao anatin'ny zavatra izay. Antenaina fa dia ampilaminana hatramin'ny farany no iatrehan'ireto mpianatra ireto izany fanadinam-panjakana BPC izany. Avalitsika eo izay fanadinam-panjakana izay ho an'ny androany fa firarian-tsoa be da be ho an'ireo zanaka zandry niatrika ny fanadinam-panjakana tamin'ity androany ity. Avalitsika ny zay ny makasika ny firarian-tsoa fa raha fampanantenana dia 3 taona ty aoriany nametrahana ny vato fototra amin'ilay trano. Namboariny fitondram-panjakana ho fikarakarana ireo zokiolona tsy mbola vita ny asa hatramin'izao. Tsy ahivina ny volana septambra 2024 ny filoham-pirenena no nametraka ny vato fototra. Ary nolazaina tamin'izany fa ho vitaina aingana ny asa manary ireo zokiolona amin'izao fotoan'izao. So tsy hisitraka izay fototra vitrasa izay. Ny volana septambra 2024 no napetraka ny vato fototra izay nitariny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina. Nambara tamin'izany fa ho vitaina aingana ny asa ahafahan'ireo zokiolona misitraka fototra vitrasa sahaza ho azy ireo ahafahana mikarakara sy manara-maso ny fahasalamana. 3 taona aty aoriana tsy mbola vita ny asa. Tranoben'ny Beantitra izay amoron-dalana tokoa izy io raha nametraka ny vato fehizorony ny président dia nieritreretina ho vita aingana. Nefa moa hatramin'izao iresahantsika zao dia mbola irahantsika mahita fa atao hoe vita tsy vita izy io. Ny antony dity tamin'ny taona lasa iny zany ny 29 mars 47 fankalazana an'izay tamin'ny taona lasa iny dia tokony ho anisany hotokanana tokoa io trano be io. Nefa dia gaga moa zahay fa tsy tanteraka zany. Ary avy amin'izany angamba natonga ny président tsy tonga tatia nanatanteraka ny fankalazana ny 29 mars 47 teto Moramanga. Io izy mbola jerepotsiny tahaka ny tany nalavona io izy ny fitenenana. Raha ny angom-baovao ny tanterahana tsy avy amin'ilay orinasa manatanteraka ny asa no antony mampitarazoka ity fototra vitrasa ity fa avy amin'ny fanjakana izay mampanao ny asa. Olana eo amin'ny hoentomanana hoy ireo mponina teny amin'ny manodidina. Porofon'izany ambolana maro tsy mandeha ny asa ary misy fotoana mandeha andro na herinandro vitsy dia miato indray.
tranga izay ahitana taratra ny famatoran'ny fanjakana eo ampanatanterana asa iray. Raha tsy nipetraka avokoa ny pitsopitsony rehetra, indrindra ny vola anatanterana ny asa, inona no amaika ny filosan'ny fitondram-panjakana hoy ny mpanareo vaovao. Raha izao fizotry ny asa tao anatin'ny 3 taona izao, manahy ny vondron'ireo Tangalamena ao amin'ny distrikany Moramanga, ny amin'izay Bekotro Marolatra ahatratra ny fitokanana izay tsy mbola fantatra aloha hatretiny amin'ny hoe Rahovina. Maray aman-dreniny tena aloha dia malahelo ihany. Malahelo satria ny eritreretina tokony ho vita faran'izay ngena araky ny tenin'ny filoham-pirenena io trano, kanefa moa dia hatramin'izao dia io raha antsika mahita io, ka dia tonga bakivaky tokoa izy io sady marary mahamenatra satria izay zokolona zany dia nieritreritra hoe mba hitany tombotsoa amin'io trano izay naorony filoha io, tombotsoa satria be dia be ny fampanantenana nolazain'ny présidente amin'izy io, kanefa dia araha izao no mitody ahina tsy hahatratra ny fahitana an'io trano io ngambo izay ity fa mitarozaka loatra ny fanatanterahana azy. Tsy ny eto amin'ny distrikany Moramanga ihany, toerana maro no ahitana tetikasan'ny filoham-pirenena miatona sy fampanantenana sy tanteraka amin'izao fotoana izao. Ohatra amin'izany tetikasa flyover ampihenana ny fitoan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo, ny fanamboarana ireo lalam-pirenena raha tsy ilaza fa tsy ny fahina sy ny 17, ny fananganana orinasa Gaskar anome asa ho an'ireo tanora sy hitondra avo ny Madagasikara, ny bus intelligent misa 10, ankoatra ireo ny fampitomboana avo roa ny famokarana herinaratra. Nisy ihany koa ny fampanantenana ataon'ny filoha tamin'ireo toerana mpamokatra lavanilina teto Madagasikara fa ho hatsaraina ny vidiny. Ary hoentina miady amin'ny tsy fandriampahalemana nampanantena ihany koa ny mpitondra fa omena fitaovana manara-penitra ny mpitandro filaminana toy ny fiara tsy mataho-dalana mandeha amin'ny rano sy ny tendrombohitra, asiana puso ihany koa ny omby ahafahana manamora ny fanarahan-dia sy ny maro hafa. Tamin'ireo sehatra rehetra nampanantenaina vao maika latsaka katerena tanteraka izany amin'izao fotoana izao, raha tsy ilaza fa tsy ny lavanilina izay tafidina 3,000 ariary ny kilao ary tsy mbola misy mividy. Eo ihany koa ny sehatry ny angovo, ny herinaratra, iarahany rehetra miaina fa anatin'ny fety ihany vao tsy tapaka ny jirondra malagasy amin'izao fotoana izao. Fa isan'ireo mbola miandry ny fanatanterahana ny fampanantenaina natao azy ireo ihany koa araka izany ireo zokiolona ao Moramanga afarany vahoaka sy ny vidin'entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro dia nahitana fiakarany 5,000 hatramin'ny 7,000 ariary indray ny raigony amin'ireo varina farany eny am-pamongady tato anatin'ny andro vitsy tsy nisy fiovana ankilan'ny vidin'ireo vary avy eto atoerana entana fampiasa amin'ny andavanandro tahaka ny sira ihany koa no nahitana fiakarana amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana natao teny an-tsena raha toka ny enatra amin'ny 504 ariary ny vidin'ny menaka Hilary na Soloniaina. Entana andavanandro tahaka ny vary sy ny sira no nahitana fiakaram-bidy tato anatin'ny andro vitsy izay. Ireo varina farana no nahitana fiakaram betsaka tahaka ny vary stock sy ny riz de luxe. Ho an'ny vary stock 3,000 sy R1 sy R1 ariary teo aloha ary lasa 7,000 sy R1 sy R1 ariary hatramin'ny R2 sy R1 ariary izany ankehitriny. Ny riz de luxe R2 sy R1 ariary teo aloha ary lasa 5,000 sy R1 sy R1 ariary hatramin'ny 3,000 sy R1 ariary izany ankehitriny. Nahitana fiakarany 100 hatramin'ny 200 ariary ihany koa ny vidin'ny sira anaty sachet kely na ny selfin izay 300 hatramin'ny 400 ariary amin'izao fotoana ny vidiny raha toka 200 ariary izany teo aloha. Ny verina amin'ny vidiny teo aloha kosa ny menaka raha nisy fiakarany andro vitsy lasa izay. Ny 20 litatra amin'ny menaka mandry amin'izao fotoana raha 500 sy 2,000 sy R1 sy R1 izay efa tafakatra 7,000 sy R1 teo aloha kosa ny menaka madio. Araka ny andraisana azy eny amin'ny mpamongady ihany no amarotana eny entana ho ireo mpanjary. Tsy maintsy mampiakatra ny vidin'entana izy ireo rehefa misy fiakarany ny eny amin'ny mpamongady ary tahaka izay ihany koa rehefa mihidina. Menaka mandry zao ny litatra 500 sy 9,000. Mateo 500 sy 7 efa mbanidina aloha. Teo aloha izao mandry 7,000 dia mateo R1. Vary rao mba 700 dia 27 dia 700. Riz de luxe zao 700 dia 57 miakatra. Nenay zao teo aloha namidy 57 dia 700 dia lasa namidy 57 dia namidy 700.
tsy toaka izay vao herinandro ny akaravany delika nefa elaela sira lasa telonjato nefa tokony oronjato. Lafomba hafa tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasa ny ISMST na ny Institut Supérieur en Management et Sciences Technologiques ao tsara rano ambony Mahajanga sy ireo teratany malagasy pikaroka avy any ivelany ny fampahafantarana ny voka-pikarohana amin'ny alalan'ireo zavamaniry atao huile essentiel na lohamenaka ao amin'ny faritra Boeny. Amin'izao fotoan'izao Anja Robert Kolo Mahajanga. Ho fampiroboroboana ny huile essentiel eto Madagasikara no tena antom-pisiny Aromamada izay anisan'ny miara-miombona antoko amin'ny sekoly ambony ISMST na ny Institut Supérieur en Management et Sciences Technologiques amin'ny alalan'ny sampam-piofanana pharmacologie izay misy ao amin'ny ISMST ao Tsararano ambony Mahajanga. Nisy noho izany ny fampahafantarana ny voka-pikarohana huile essentiel azo avy amin'ny saro izay nataon'ny ireto teratany malagasy avy any Andilambato ireto. Manana plante endémique tsara tarebe tsika azoana huile essentiel ohatrany hoe saro mandrava sarotra ny anarany dia izay zao no voaboasina eto satria avy ato amin'ny avy aty amintsika avy aty amin'ny région ny Boeny ny saro dia manana alambic izay mampiseho nanareo hoe azo amin'ny laboratoire dia mampiseho ny laboratoire koa izay voaforonina dia mba izay koa mba ampisehonay hoe mahavita laboratoire oatra zao nefa mbola mba mila fanampiana kely izay anaovanay contrôle qualité an'ilay laboratoire. Fa ny anay dia tena spécial plante aromatique dia ny application ny azo ampiasaina an'ireo plante aromatique rehetra notamment ny cuisine aux huiles essentielles. Misy lanjany eo amin'ny fitsaboana ireo karazana aretina sasany ny zavamaniry eto Madagasikara ka izay indrindra no anton'izao fiara-miasa ny ireto teratany malagasy izay mipetraka ny Dilambato ireto amin'ny ISMST eto Mahajanga. Ka ny pharmacologie moa zany fantatrinareo tsara fa mitsabo ihany izy io mikasika santé fa amina plante médicinale sy aromatique zany hoe zavamaniry eto Madagasikara zany ny anaovantsika an'ilay izy ary ny zavamaniry eto Madagasikara moa fantatsika tsara fa misy lanjany dia lanjany eo amin'ny fitsaboana ny aretin'olombelona dia izay zany no mahatonga andry zareo milatsaka hoe anao anty famelabelarana ity. Eo koa moa zany ny fampahafantaranareo fa ny ISMST Institut Supérieur en Management et en Sciences Technologiques dia mandray antsika rehetra ary misy fahasampafofanana maro ato ao ny gestion ao ny droit ao ny sciences po ao ny sciences de l'eau ao ny informatique. Ny ISMST zany dia mandray antsika rehetra mpianatra zay afaka hianatra ny mpiasa koa ary ny fampianarana ato moa dia be dia be ny mpampianatra avy eo amin'ny université mampianatra aminay ato ary docteur ny tena maro dia misy professeur ato dia misy master koa master zany farany ambany mampianatra ato amin'ny ISMST. Ny tenako moa dia professeur ao amin'ny université ihany koa izay tompony ty école ty ary miandrandra mafy dia mafy amin'ny fanampiana ny zanaka antsika tsirairay avy satria ny fianarana dia tsy vita na dia hoe efa antitra ary ianao dia tokony mbola mianatra ihany. Mpianatra sy mpampianatra maro no nasaina tamin'ity famelabelarana ity izay very ny mpikarakara ho zava-dehibe amin'izy ireo sy ampitombo ny fahalalany ny fahafantarana ny mahazava-dehibe ireo karazana zavamaniry azo atao huile essentiel. Dia izay ihany koa no entsika misendy vetivety ao anaty dokafohy ny fanamariana ny 10 taona ny fandanina Kotsara. Eo ihany koa ny raharam-pitsiarana mahakasika ny Kevin ilay tovolahy namony ainy voahitsaka ny 4-4 tetsaka ady lalana. Ny volana Martsa 2024 ary ny farany fisiny ilay trondro antsoina hoe fossile vivant isa mampiavaka amin'ny musée océanographique au Toliara. Ampahany amin'ny vaovao misongadina sy fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaro espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandraisa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisariagna isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé anosy be mandeha festival Somaro karakory Paris.
Mamenina ny araba-trano atsika rehetra mbola miara-dalana aminay amin'izao oro zao tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao. Isantarantsika izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany fa 10 taona ny fandaharana kotsara eto amin'ny Kolo TV. Fandaharana izay nanomezana sehatra ireo mpikirakira ny akanto sy ny atao zavatra malagasy. Ny hetsika na Mariana izay fa 10 taona izay aharitra 5 andro eny amin'ny Alliance Française Andavamamba. Afa-po izay nandritra izay 10 taona niarana tamin'ny Kolo TV FM sy ny fandaharana kolotsara izay. Hoy ireo mpandray anjara sy mpiara-dia tamin'ny fandaharana hatrizay. Ny kolotsara izay tsy nanasongadina ny kanto gasy fotsiny ihany fa nanandratana azy ho afaka hita amin'ny any ivelany sy hitondra avo ny anaran'i Madagasikara sy ny kolotsaina malagasy ihany koa. Hatreto aloha mahafinaritra foana fiarahana tamin'ny Kolo TV satria manome tosika ho an'ny mpanao asa tanana, manome sehatra bebe kokoa ho an'ny mpanao asa tanana malagasy ilay izy dia tena mahafinaritra. Ho an'ny anay izao manao ny resaka momba ny attrape-rêve sy ny macramé. Dia ao anatin'izay zay mampiasa fil macramé, mampiasa ihany koa karazana volomborona, karazana perla, indraindray mety mampiasa voninkazo, misy zavatra be dia be zany arakaraka ny commande-ny client, arakaraka Anisan'ny tena mampiavaka an'ity fampiratiana karakara ny kolotsara ity aloha izany izao dia mivondrona eto daholo ny artista sy ny mpanao asa tanana. Dia anisan'ny zavatra ilaina be eto amin'ny firenentsika izany indrindra ho an'ny tanora, ahafahan'ny tanora mahafantatra hoe izao ny harena misy eto amintsika, dia ahafahana koa manosika ny vita malagasy. Dia fampahafantarana zany ny zavatra ananan'ny kolotsaina malagasy, ny fahaiza-manao sy ny taozavatra. Ho anay manokana izao dia miasa amin'ny fibre izay indrindrandrindra. Ao anatin'izany ny vetiver izay mbola vitsy-pahalala fa efa mifantatry ny olona izy izao. Dia eo koa ny rofia, dia miezaka manao zany izay na article de décoration io na article la mode ho an'ny vehivavy indrindrandrindra moa izany. Dia izay amin'ny ankapobeny. Tonga nanatrika izany ihany koa ny ministry ny asa tanana sy ny haitao. Dia ilaina sisoana ianareo mitondra avo ny fanaovana asa tanana amin'ireto hosodoko ataonareo satria tsy mitsanga menatra ny gouvernemanta, tsy mitsanga menatra izay manana anareo. Ny hosodoko dia tafiditra loatra amin'ny fanaovana asa tanana. Mbola be dia be ny tsy mahafantatra ny fanaovana asa tanana eto Madagasikara. Misa 420 ny fanaovana asa tanana eto. Natao miavaka ny hetsika fankalazana ho an'ity 10 taona ity, tanjona ny mikindry sy hanome sehatra ireo mpanakanto malagasy, haneho ny heviny sy hampahafantarana ny sanganasany ary manandratra avo ny fahaiza-manao sy ny asa tanana malagasy. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny kolotsaina eto amintsika. Ny androany zany dia fanokafana amin'ny fomba ofisialy an'ity hetsika kolotsara ansehatra tomefikanto ity izay ao anatin'ny fankalazana ny 10 taona ny fandarana kolotsara sy ny 10 taona ny fandaharana ny Kolo TV ihany koa. Ny fandaharana kolotsara zany dia anisan'ny volavolaina voalohany atao amin'ny Kolo TV dia feno 10 taona miaraka izy ireo. Anatin'izay fanokafana izay dia toy ny mahazatra aloha zany misy ny kabary, misy ihany koa ny fitetezana, fitsidiana an'ireo œuvre rehetrarehetra ireo. Dia misy ny seho izay rana amin'ireo mpanakanto satria ny tao anatin'ny kolotsara tsy resaka sary hosodoko ihany na tao zavatra sy asa tanana fa teo ihany koa ny mozika amin'ity. Ny tanjon'ny fandaharana kolotsara moa hatramin'izay dia ny anandratra trany ny zavakanto sy ny kanto malagasy amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Dia mbola izay foana ihany ny tanjona, izay foana ihany no antom-pisiny ny fandaharana kolotsara mba hifampizarana amin'ireo mpijery, ireo mpanaraka, ireo mpitia, mety ireo tsy mpitia ihany koa fa ampianarina ity an'izany zavakanto izany. Mpanao zavakanto maro no nandray anjara mavitra ankalazana ny 10 taona ny kolotsara. Seho an-tsehatra sy fampiratiana maro no hita mandritra ny fankalazana izay totosaina etsy amin'ny Alliance Française Andavamamba mandritra ny 5 andro. Nanomboka androany hatramin'ny zoma ho avy izao ary maimaim-poana ny fitsidiana mandritra izany. Atao izany ho tosika sy hafantaran'ny olona ny asa tanan'ireo mpanao kanto malagasy ary anehoana fa tena tsara sy mendrika ny vita gasy.
maro araka izany ny hetsika mbola hoentina namariana an'izay fafolo taona ny kolotsara izay ary ho tateritsika miandalana ato anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany ny antsiprian'izay fa sehatra maro no mikatso manoloana ny fahatapahan-jiro lava reny amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fampitia ny fiarikarenimponina maro manaratsy laza ireo orinasa sy fikambanana tsy miankina. Eo amaso ny mpiara-miombonantoka aminy indrindra ny any velany ihany koa ny fikorontanana sy ny tsy fahavitan'ny asa aterak'izay fahatapahan-jiro lava reny izay amin'izao fotoana izao. Tsy oatra lavitry ny 20 ny tany fandoavan-ketra ho an'ny komuna Ampitatafika raha ny tsikaritra tao anatin'ny enim-bolana voalohan'ny taona 2024. Ankoatra ny fahasahiranana mianjady ny isa-tokantrano, izany tsy mamparisika ny mponina amin'ny fandoavan-ketra ny fahatapahan-jiro matetika izay manimba ny fiarinkaren'ny mponina ankapobeny. Jiro dia tapaka 3-4 isan'andro. Dia ao anatin'ireo nefa ny vahoakana Ampitatafika araka maha-komuna ambanivohitra azy dia mpamboly sy mpiompy sy mpivarotra. Izany hoe tsy mandray vola isam-bolana izy ireo fa vola dia davina androany no hanina andrano. Ao ny miasa tena ohatra mpanao yaourta, ny poissonnerie sy ny sisa, mpanao vola erahantsika malala fa mila herinaritra daholo ireny, mpanao soudure, mpanao fanaka, masinikazo, izany rehetrarehetra izany mitambatra. Dia noho n'le tsy fahatombanany le tolotra ny jirama amin'ny resaka herinaratra dia simba ny fitadiavam-bola ny mponina. Dia manjary malalay finosana izy andohan'ny letra ka vola eo ampelantanany ary kely. Mihamafy manoloana izay ny olan'ny komuna amin'ny fantanteran'ireo asa sy tetikasa ho an'ny vahoaka. Lohalarana ny fandraofana ny fako izay isan'ny olana angoavana ho an'ny komuna Ampitatafika sy ireo komuna manodidina n'Antananarivo hatr'izay. Eo amin'ny 4,720 eo zany ny isan'ny tokantrano mandohetra eto amin'ny komuna Ampitatafika. Dia 20,100 ihany no mandohetra amin'izao fotoana izao. Rehefa mandohetra izy moa zany dia mandoa an'le ROM na le hoe redevance sur les ordures ménagères 10 000 ariary isa-tokantrano isa-taona no aloha amin'izy iny. Ka raha 20% ny ataontsika hoe 8826 foyer dia manome eo amin'ny 1700 manodidina eo izay 20% zay. Dia raha izay zany nety mihodina amin'ny resaka fako aloha resahantsika dia misy eo amin'ny 17 millions d'ariary eo zany anaovana ny fako isa-taona. Maraka ve zay sa tsy maraka nentina analana ny fako na Ampitatafika, tsy maraka ny valany. Tsy misy sehatra tsy mikatso manoloana ny fahatapahan-jiro araka izany, saika manerana ny nosy ho an'ny sehatra tsy miankina izay miezaky ny mahaleo tena tanteraka noho ny tsy fisian'ny tohana avy amin'ny fanjakana. Manaratsy ny lazan'ireo imaso ny mpiara-miombonantoka ny fahatapahan-jiro ankehitriny. Ao anatin'izay ihany koa ohatra ifanerasera amin'ny partenaire natao hoe PTF ary misy zavatra maika be. Zao nisy fotoana tena tratra an'izay mihitsy dia eo am-pandefasana an'ilay email tena faran'izay maika mitapaka ny jiro tsy misy connexion dia tsy voatery ny olona rehetra tsy maintsy hoe manana réserve na modem dia hoe iny ny ampiasaina fa ny anay zao agnaty ny connexion anay fibre ny ampiasainay dia mila jiro foana zany. Dia ireny rehetra zany ataoko hoe tena hoe misy fiantraikany amin'ny fifandraisana aman'olona tafiditra ao anatiny, amin'ny fikorontanany planification planinina izay efa napetraka tafiditra ao anatiny, ny fahatarany ny fanatanterahana ny asa moa dia manginy fotsiny satria marobe ny asa tsy vita noho izay fahatapahan-jiro izay. Mitaky vahaolana manoloana ny fahatapahan-jiro araka izany ny sehatra maro ankehitriny. Tsy ekena intsony ny fampanantenana sy ny resabe hoy izy ireo. Fandraisana andraikitra aingana no ilaina manoloana ny fahatapahan-jiro tsy nisy tao anatin'ny taona maro ity. Raikitra ny sakoroka tao amin'ny sakan-dalana nisy ny fitokonana nataon'ny mponina tao Tolaniaro ny maraina teo ankoatr'ireo naratra ka namonjy toeram-pitsaboana hafa miisa 7 ihany koa no naratra nandalo teny amin'ny hopitaly Amboanato ka ny 2 amin'ireo voatifitra ny bala teo amin'ny Sandriny. Gaeton Andriatsilavo. Raikitra ny sakoroka teny amin'ny barazy nataon'ireo mpitokana ao Tolaniaro ny maraina teo. Nitifitra ny mpitandro filaminana ka nisy ireo naratra vokatra izany. Ho an'ny hopitaly Amboanato manokana, miisa 7 ireo naratra noraisina an-tanana vokatra izay ka ny 2 avoan'ny bala. Tsy nisy ny ainana fohy. Amaran'izay zany ny dépôt basy. Rehefa nipoaka amin'izay dia miala amin'izay ny mpanao grevy.
nialy lasta 4 semaines nandeha nefa nagnambany nefa misy anay ambany filera eo dia avy amizay akaiky aminay tena akaiky aminay le poky dia zay milahy avao tagnatin'ny tragno tao zay rovogny na hineneny da niaraky ny tenefitsy zay da sady tagnana kavana gaucher aby ny tefitsy sy namonjy grevy isa fa niasa ne zaho zany ampiasana niasa fa raha nanao grevy tokony fantasin'olo zany hoe zany t-shirt ny sirafy ava zany nanao t-shirt ny sirafy mazava aho siva zao na nangatana anao sécurité ny sirafy ao sécurité ao za fa sy mpanao grevy sy nafantasanjeo matra fa tonga dia nanatiny kapokanao Rambonato mitondra an'izay vaovao marim-potitra ny maratra rehetra izay nandalo teto aminay. Ho anay mianadahy moa zany ny marary nandalo teto dia miisa 7 amin'izao lera iresahanay izao. Samy lehilahy aby le nandalo teto dia ny roa amin'izy ireo no misy voatifitra bala eo amin'ny sandry ankavia, samy ankavia izy roa. Misy ihany koa ny maratra teo amin'ny loha dia eo ihany koa teo amin'ny maso. Isaoran'Andriamanitra fa mbola tsy misy ainana fohy ny nandalo teto aminay hatramin'izao. Faramarina fa misy an'ireo maratra ireo mety nandeha amin'ny tobim-pahasalamana hafa ankoatry ny teto amin'ny hôpitaly Amboanato. Isaorana manokana ireo mpiaramonina rehetra niara-ny salahy taminay nanampy nampiditra n'ireny maratra ireny tao anatin'ny ambulansy nitondra sy nampiditra ihany koa tato amin'ny tobim-pahasalamana. Tsy aifina isan'ny takiny ireo mpitokona ny fanomezana rano fisotro madio ny mponina. Milaza izy ireo fa maloto ny rano sotroen'ny vahoaka ny Faradofay noho ny fahabetsahany uranium sy ny plomb avy amin'ny fitrandrahana ataon'ny orinasa Rio Tinto QMM. Ankoatr'izay, nilaza ihany koa izy ireo fa potika ny fambolena, lany ny azo fanaovana trano, tsy misy intsony ny nanampi anaovana tsia ary lany ny trondro. Isan'ny nahatonga ny fitakiana iamafy Ratsaivina hatrany ny tsy nampandraisana anjara azy ireo tamin'ny dinika fanapahana, ny fanavaozana ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa QMM. Ankoatr'izay, teo ihany koa ny fisakanana ny fikambanana Lu Sud tsy nandray anjara tamin'ny matso ny 20 jona lasa teo. Fafamaina ny mpamon'olona hono reny Kevin ilay tovolahy namony ainy vohitsaka ny 4-4 raha tetsaka ady lalana ny volana Martsa 2024 latsa-dranomaso ny reny Kevin na herintaona mahery aty aoriana arirariran'ny fitsarana ny raharaha mandrak'androany rano nambarany teo maso ny mpanao gazety Onona Saina. Za dia maman Kevin raha tadiditsika herintaona mahery lasy zay le mifohana 4-4 teo Kadilalana raha niezaka nanenjika ny ilay mpamily izay efa nandona ny namany tetỳ amin'ny farmasia Mahamasina ka tsy nijanona dia ny efa rano moa dia iny hitatsika iny voahitsaka Kevin maty sur place pneu aloserina no nanitsaka ny lohan'ny Kevin. Tena mafy dia en plus le zanakely kamboty kely anankiroa 9 taona le vavy 3 taona le lahy kely. Tena mafy le izy re olona fa aiza mba mavoa sady Kevin lahy tokako tsy manana fatsiny dia izao zany tsy manana fa soa moa zany fa efa nomen'Andriamanitra solony izy an'ity zanakeliny. Anio sy nomonina ny reniny Kevin ary miakatra matetika eto Antananarivo no ity raharaha ity saingy izao tsy mbola misy mangirana izao. Dia hatramin'izao moa zany ary fomba fiteny hoe miaka-midiny mbola tsisy mangirana mahitsiny ny raharaha eny amin'ny tribunal. Marihana moa zany fa ilay tompona andraikitra ny fahafatesan'ny Kevin dia amin'ny fomba fitenitsika hoe mahitahita angambany dia le izy moa zany efa mandefa dia miandritsika zao efa renvoi efa ho 5 angambany zany zao dia renvoyé amin'ny 28 juillet indray izy zao izay mariako fa le 26 juillet anniversaire an'i Kevin. Mitodika any amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao ny fianakavian'i Kevin amin'ity raharaha namoizana ain'olona ity. Ny sazy antony le tompon'antoka dia sazy miantona aloha hatreto. Ny onitra moa zany dia fantatrareo tsara amin'izany miady amin'ny assurance zany.
fa ny antenaina moa zany dia anao ny asa ny araky ny tokony ho izy ny fitsarana izay no andrasany. Na fisakazany marina tahaka araka ny fomba fiteny mahazatra ka sary-patarina aingany mba tsy amin'ny tranga toy itony no isehoany ny zava-misy toy izay fa ankoatrin'ireo karazana trondro sy arenan-dranomasina isa mampiavaka ny musée océanographique ao Toliara ny fisian'ilay trondro antsoina hoe fossile vivant. Trondro tamin'ny andro ny préhistoire izay mbola hita sy mivelona aty amin'ny fahadranomasina Madagasikara. Amin'izao fotoan'izao Gaëtan Andriatsilavo. Musée Rabesan-dratana no iantsonina ny musée océanographique eto Toliara. Antony i Rabesan-dratana no océanographe voalohany teto Madagasikara ary izy ihany koa no namorona ity musée eto Toliara ity. Hita ao avokoa ireo arenan-dranomasina eto amin'ny faridranomasina Madagasikara, indrindra ny tapany Atsimo andrefana, miainga ao Morombe hatramin'ny Taolagnaro. Raha tsy ilaza zava-tsy ny corail, éponge, coquillage, sokatra, trondro, mollusque sy ny maro hafa. Fa ny tena mampiavaka azy dia ny fisian'ilay antsoina hoe fossile vivant, izany hoe trondro efa tany amin'ny vanim-potoana préhistorique. Mbola ahitana zany eto amintsika raha ny fanazavana. Espèce fossile hozy izy. Fossile zay tamin'ny période préhistorique tany efa nisy. Dia hatramin'izao mbola ahitana anazy ihany. Dia ny tena ahitana anazy atao anatin'ny baie de Saint-Augustin ato, na misy be be koa amin'ny Comore koa. Izy zany amin'ny faridranomasina zay tena lalina be regny zany any tena ahitana anazy. Matetika izy tafiakatra aty ambony aty dia tratran'le pêcheur dia hoentin'ny zareo aty. Atreto, efatra tamin'ireo karaza-trondro ireo no azon'ny mpanjony teto Madagasikara tany amin'ny faritra Toliara. Ny taona 570 ny voalohany, izay azon'ny mpanjony tao Soalary, 30 kilometatra atsimon'ny Toliara. Azon'ny mpanjony tany amin'ny 70 metatra io trondro io. Trondro lahy no azon'izy ireo tamin'izany, ary mirefy 4 metatra sy 430 sy ny lanja 430 kilao mahery. Ny faharoa azon'ny mpanjony, ny taona 770 azo tao Soalary ihany. Ny fahatelo, ny taona 220, trondro vavy izay ny lanja 570 kilao, azon'ny mpanjony tao Manombo Sud. Ary ny faefatra ny taona 220 hatrany, izay milanja 370 kilao, azon'ny mpanjony tao Tsiandamba. Ankoatran'ny maha espèce fossile azy, manana ny mampiavaka azy manokana ihany koa ity karazana trondro ity. Dia mampiavaka anazy faharoa, ovovivipary izany hoe manatody izy, fa ny ina moa zany, ny fohy anatin'ny kibony ihany zany andiavana. Zay izy tsy mampinono, tsy mitovy amin'ilay mammifère fa manatody izy fa le zanany zany fohy anaty kibony ihany dia ateraky ny avy. Tsy ohatran'ilay biby sasany mampikotroka atody na ohatran'izay. Raha ny vokatry ny fikarohana nataon'ireo mpikaroka, mitovy amin'ireo karazana coelacanthe hita ny Comore ireo karazana trondro, hita ny atsimon'ny nosy ireo. Ny fisian'io trondro io no isan'ny mampiavaka ny musée ao Toliara, ankoatra ny karazana arenan-dranomasina samihafa. Ny musée izay niforona ny taona 570 ary misokatra ho an'ny daholobe. Iverenantsika vetivety ny tranga ampiarahamonina ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Zazalahy 13 taona no hitan'ny rainy ny antona amina servieta teo atongom-pandriana no maly atoandro. Misy milaza fa namono teny ity zazalahy ity, ny fianakaviany laza fa nisy namono ka mody na antona teo atongom-pandriana avery ny marina samy tsy misy malala ny antony namono teny na ny antony namono laza ny manodidina amin'izao fotoan'izao. Randrianaivo Alberto Lucano anarany ity zazalahy ny endao sy ny fahafatesana ity. Vao 13 taona, monina eto Mangarano. Ny rainy ny rava avy niasa no nahatazana azy mianto-tenta eo antongom-pandrinany. Nandritra ny fotoana na irery azy tao an-trano no nitrangany ny lozy. Dia zaho moa zany mampianatra. Dia nandena mpianatra zaho mitramboromby folo miravana amin'ny 2 lasaka fahefana. Dia mbola teo izy, mbola niazakazaka izy niaraka tamin'ny namany. Ary misakafo zareo amin'ny 20 sasany. Dia niaraka tamin'ny zokiny izy. Dia rehefa niaraka tamin'ny zokiny izy tamin'ny ray sasany, le zokiny zany manana trano izy dia nanatraka kakazo egny averery le zokiny. Dia tamin'ny ray sasany le zokiny niala teo. Zaho nefa raha miditra amin'ny 20 dia miravana amin'ny 2 sasany. Dia rehefa niala le zokiny tamin'ny amin'ny ray sasany dia izy rery no teo. Nanomboka teo amin'ny ray sasany ka hatramin'ny amin'ny 2 lasaka fahefana.
dia le izoko nandeha moa zany fanena tamin'ny tery aloha tery amin'ny jovena dia lasa zay nody mama nivarotra bazary dia za nandeha mafimafy a no taty an-trano dia kanso nisy rehefa tonga tao an-trano zava-doza no hitako fa niantona tamin'ny tongo-pandrinana izy superposé izy io dia rehefa tonga tato dia nasoroko le izy tamin'ny antona teo a dia nampandriko a dia nisapaiko ny vatany mbola misy hafanana kely a dia lasa zay niazakazaka nakany amin'ny hôpitaly be namonjy urgence dia avy tany moa zay rehefa somary satria le isy ambulance fa tôbila sotra nandehananay dia somary ataoko hoe misy fahatarana kely any angamba ny fiheverako azy dia tonga tany moa zay dia nanao asany zareo amin'ny urgence ao a nametrapetraka ny appareil dia nijerevan'zareo dia hoe efa tsy namasika sony ty ka akory moa ny aterina rehefa sy namana izy fa tonga dia niazakazaka nody betsaka no miayay amin'izao voina manjo ny fianakaviana izao inona no mety ho antony ny famonoan'ny tena ary inona kosa ny mety ho antony namonoany olon-dratsy azy dia efa tonga tantrano moa dia mandeha le adevitra hoe namono tegna karaha zao hoe ka rehefa sy vitany hoe namono tegna fa nakaprofo zahay tompoko dia na tonga teto ny polisy sy ny BMS nanao fanadiadiana dia mbola mipetraka fanontaniana hoe namono tena marina hoe sa tsy namono tena io zazay io satria raha izareo manampahaiza raha nijery le tongony mpandrinany a sy ahafaty azy misy satria serveta nataony tamin'ny tendano sy ahafaty azy misy satria foy ihany le tongony mpandrina nahitako azy le serveta za vao tonga avy nampianatra iny dia ny ohatran'izao teto le izy mifatotra ambony ato fatotra tato le izy vao tsoainao miakatra izy dia afaka izy ohatra ny fatotra teto izy raha tena misangana izy ohatran'ny ty ny alavana ty raha ity ny sambikinany tsy mahafaty azy ty satria lava izy tongony mitena amin'ny tany zay mahatonga zay miayay am'le izy ary teo koa moa le zareo mpanao manam-pahefana technicien amin'io dia hoe azo toy any izy manao plainte contre x fa mampiayay le izy nilaza trany ny rainy fa tsy nisy fifamaliana na ihany koa fibidesana tato anatin'ny vanim-potoana ny fanomana ny fanadinana izy manko dia tena azo lazany hoe gate misy izy tena milamina mihitsy satria izy io manko amoana any BPC amin'ny lasiny ny rampitso dia nandrindray vola azy dia efa nikalmeny hoe aza bedesina sony izy fa aloha izy lamina satria agnomagna examen dia efa nitranydray volana izy dia efa amin'ny sivy izy matory tsisy na amin'ny fiarahamonina eto zay milamina tsara misy tsisy fa ny olon-drasy aloha dia mivezivezy amin'ny aty Mangarany izay zao no mametraka fanontaniana so dia mba izy rery tato dia nisy olon-drasy tampoko nandalo satria araka voalazany teo le tragnonay efa nivakin'olona efa nisy fitaovana lasa tato everina ho mbola toy ny tsy fandriam-pahalemana hatrany izao tranga izao raha ny ayay ny fianakaviana ka io zao no mametraka fanontaniana hoe ametraka plainte contre x ve zahay satria tatoato ny fandriam-pahalemana dia mirongatra mihitsy vakitrano ny aty Mangarany moa zao ny jiro am-poto dia efa tsisy sony fa dia mbola angataka amin'ny président zahay hoe asio zindray mandeha président fa maizina ny tanàna président fongontany izy eny ny ayay amin'ny amin'olona azy a rehefa very ny jiro teo amin'ny poto ny jirama eo akaiky ny tranonay dia maizina tampo le izy a afaka roa ny telo andro vakino ny tranonay dia rehefa mijanona atao an-trano zahay a dia misy olona tampoka miditra tsy mandondona varavarana rehefa agnotanino izy dia hoay za mijery agnatina misy tragno ofa nefa amin'sika fomba nsegasy rehefa midy amin'ny lakoron'olonao tsy maintsy mandondona aloha rehefa tena potopono lasany izy mandeha ka songamba dia mba sendran'olon-drasy izy tato dia niteren'zareo izy dia nantogna an'zareo rehefa vita no ankasoparana le izy fiheverany azy nilaza ho ametraka fitoriana moa ny fianakaviana manoloana izao tranga izao aorian'izay kosa vao afaka manatanteraka ny fanadiadiana lalina ny manam-pahefana tontolon'ny fanatanjahantena inefatra ny ova ny alisitra ny kluba afaka mifidy ny filohan'ny seksiona ny taranja bola kitra
ao anatin'ny distrika ny Sandra ny farany herinandro teo ka tsy tontosa ny fividianana izay tokony natao sabotsy lasa teo. Nametraka fitoriana eny anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra izy ireo tamin'ity androan'ity ary nanao antso avo ny amin'ny tokony anarahana ny lalana mife izay fividianan'izay. Henri Florian. Ny farany herinandro teo no notontosaina ny fifidiana izay ho filohan'ny seksiona ho an'ny taranja baolina kitra manerana ireo distrika rehetra eraky Madagasikara. Seksiona maromaro no tsy natontosaina izany fifidianana izany noho ny antony fandaminana sy ny disadisa misy tamin'ny fanatontosana ny fifidianana. Iray amin'ireo seksiona tsy nahavitana ny fifidianana tao anatin'ny distrika ny Sandra, faritra Matsaitrambony. Inefatra niovana lisitra ny kluba afaka manao ny fifidianana ka nahemotra ny sabotsy ho avy izao ny fifidianana. Tokony tamin'ny sabotsy voalohany volana Jolay tokony tanterahana ny fifidianana ho filohan'ny section ny baolina kitra amin'ny distrika ny Sandra. Tsy tanteraka izany noho ny fisian'ny lisitra tsy mazava, izany hoe nisy lisitra anaky efatra no nivoaka tsy fantatranay. Nivoaka voalohany miisa roapolo ny lista ny mpifidy, nivoaka faharoa miisa 2 ary misy nivoaka miisa 7 ary am jour J ny élection dia nisy liste nivoaka miisa 5 mba isian'ny fifidianana mangarahara milamina ao amin'ny section ny Isandra mangataka zay ary atsika ny code sy ny guide ny électoral zay mametra makasika ity fifidianana ity. Nanamafy ny tompon'andraikitra ny ligue paritry ny baolina kitra ao anatin'ny faritra Matsaitrambony fa nefa nandefa ny lisitry le kluba ara-dalàna sy manaraka ny fifananana eo anivon'ny federasiona tany amin'ny tompon'andraikitra izy ireo izay tokony ho kluba 20 ihany no andray anjara amin'ny fifidianana saingy izao miovaova izao ary tsy fantatra mazava ny antony. Ny ligue de tsotra misy rapport nalefa tany amin'ny fédération ary nandefasana koa ny commission électorale 20 ny olona tokony hanana droit de vote ao satria reo nanao activité fa gaga zay 7 20 20 tokony ho tadiavana hoe izy any mamoaka an'ireo lisitra reo avy aiza dia confrontena amin'ny ligue dia jerena ihany koa ny jeunesse sport hoe izy any manana conformité ara-dalàna dia mivoaka ny lista ny électeur tokony hanana droit de vote. Nanataratasy fitariana teo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra izy ireo mialohany hanatanterana ny famerena ny fifidianana ny sabotsy ho avy izao ary nanetra ihany koa ny tompon'andraikitra mba hijery akaiky mahakasika ty olana misy ity. Maresaka irasan'ny pirenena olona 7 no maty nandritra ny hetsika miady amin'ny fampirorona nataon'ny tafika israeliana ho Malariva araka ny tatitra avy amin'ny tompon'andraikitra mpanjakana palestiniana. Efa matetika manao ny hetsika toy izao ny tafika israeliana raha ny fanazavana trany. Pneu may eny amin'ny arabe sy fifamezivezen'ny fiara mitondra marary no hita ao Jenin amin'izao. Nanatanteraka hetsika miady amin'ny fampirorona indray ny tafika israeliana ao Malariva tao amin'ny tanàna antsoina hoe Cisjordanie. Antony nanaovana ny hetsika ny fandravana ny Afrika manana tanora izay heverina ho manao asa fampirorona. Raha ny tatitra, miisa 7 indray ireo maty nandritra ny hetsika nataon'ny mpitandron'ny filaminana raha ny nambarany tompon'andraikitra atao Palestina. Efa saika misy foana ny fifandonana eo amin'ny palestiniana sy zareo israeliana raha ny fanazavana ary misy foana ny hetsika miady amin'ny fampirorona ataon'ny tafika israeliana nanomboka ny volana martsa sy jona ary misy foana ihany koa ireo olona mamony ainy mandritra izany. Mitombo hatrany kosa ny fifandonana eo amin'ny palestiniana sy zareo israeliana amin'ny fanambarana ataon'ny tompon'andraikitra any an-toerana. Hatramin'ny fiandohan'ny taona miisa 77 am'zato ireo palestiniana ary israeliana miisa 5 no maty vokatra ny fifandonana. Izay ny lava izay no ela saingy ankasitrahana hatrany ny safidinao tsy nisaraka tamin'ny fahita lavitra kolo tao anatin'izay ora ray mahery nitondrana ny fampalalam-baovao zay ary mbola anentananao hatrany ho amin'ny toy ny fandarina mandrapitafa ho amin'ny raha-pitsondray ary tomboky lasy tomboky vaveloma tompoko.
De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.